manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny amite tv rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'andriamanitra homba ampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin'i jesosy eny am'raony lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandraisen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madamina Risalidi Randria ary malala manangana kristianina matanjaka dia amin'ny fofeny fifaliana sy ampanajana tanteraka tompoko kilasy tompoko vavy no idirako indray amin'ny alalan'ity fandarana ity atao anatin'ny tokantranontsika dia ny fandarana manangana kristianina matanjaka izany araka izao sary hitanao zao dia madame Risalidi Randria ary malala no eto amin'ny fanolorana mankasitraka anao misafidy ny amite tv anjo izao fandarana izao hatramin'ny farany izany milohany tena idirantsika anatin'ny votoatin'ny fandarana dia asaiko ampanajana ianao iaraka anondrika ny lohantsika isika ametraka ny fiarahany eo ampelantanan'ny tompo ivavakantsika tompo malala tsara indrindra ianao no Andriamanitra lehibe sady Andriamanitra mahagaga ianao no Andriamanitra tsara sady mpanao tsara tsy misy azo arina aminao tsy misy ny toanao tonga hito anatrihanao indray izay Andriamanitra raiko mangetaheta iaino feo anao lina te alala ny sitraponao mangataka am'tian'ity mba hitahiny fanahinao masina tompo zao fiarahana eto izao amangina ny fanahinao masina ihany koa ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona mampandroso ity fandarana ity ta io ny mpanomponao apetrao ambavako ny teny ary dia ko rakofanao zany herin'ny fanahinao masina zany ny teny rehetra ho ambara eto am'tian'ity ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary tompoko izay no hoe la hiditra rehetransika eto anatin'ny votoatin'ny fandarana zay inoko amin'ity androany ity hoe tsy hombona aminainy ianao anaraka izany hatramin'ny farany satria dia isy lesona ara-panandray ho raisitsika andray herindray ianao satria tadio foana fa ny fotoana rehetra andrenesantsika tenin'Andriamanitra dia fotoana tsy mandehandeha ho azy zany ho an'ny zanak'Andriamanitra fa misy lesona tian'Andriamanitra ampitaina misy zavatra tian'Andriamanitra ahatongavana isaky ny mandefa ny tenin'Andriamanitra isaky ny miteny amin'ny zanany anankiray Andriamanitra dia misy zavatra Andriamanitra tongavana ambadika izany teniny izany ary izany no mahatonga anay tsy misalasala manasanao hoe manana etaeta alala bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra sy fahaterena ao anatinao iaino feon'Andriamanitra satria izany ihany no ahafahantsika mahomby mandresy isika mangetaheta te andeha lavitra amin'ity taona ity dia tadio tsara efa naverimberina tamintsika teto fa ny zao fiandohan'ny taonana ny volana janvier zao no ahafahantsika manovo haim-panahy be dia be hery be da be mba ahafahantsika mamakivaky ny taona iray manontolo ary mbola tsy tarany zany mihitsy sika amin'izao fotoana zao hoe ao anatin'ity volana janoary iray manontolo ity ianao mahafantatra tsara hoe aiza anao metrahanao ny tongotrao amin'izay ianao tsy mitsoraparapaka any amin'ny lalana tsy tokony ale tsy mba hoe menjera foana ianao dia miarina ianao ny ho tafarina ihany fa azo atao ihany koa tsy lavo mihitsy satria eo ny tenin'Andriamanitra mitarika anao manorolalina anao manazava anao dia izany indrindra no mahazava-dehibe zany hoe zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zany ka dia mino hoe afinaritra ny fiarahantsika eto amin'ity anio ity anakambara aminao indray Andriamanitra ny fotoana iarahantsika eto anatin'ity hoe manangana kristianina matanjaka ity dia misy mivantana izy ity etsy amin'ny grande salle Laitra Frère Andrevan'Ambojanaary isaky ny alarobia fifadikanana no atao rehefa alarobia manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina dia ao no ahafahantsika hoe manatrika mivantana izao fandarana zay arahantsika eto izao zay anasako anao tsy anavana nizaniza fa ianao mangetahita te hitombo te hatanjaka ara-panahy zany hoe zanak'Andriamanitra anao ka tsy te ho reraka noho ny zava-misy rehetra manodidina anao na zavatra hitany masonao na zavatra rehan'ny sofinao dia tsara manovoery mba hatonga anao atanjaka foana ka afana fo foana be da be mantsy ny olona hoe mafana fo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa tahin'Andriamanitra mafana fo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa mety ny atao fa rehefa ao anatin'ny ady na ao anatin'ny olona dia be da be ihany ny olona ny mihemitra be da be ny mihena na ny fatokian'Andriamanitra lasa mitady tsy ino intsony ny zavatra nambarin'Andriamanitra rehefa tena ao anatin'ny ady mafy
mafy zany efa tetely aminao hoe itony fandarana itony a reny vavaka zay ataontsika na mivantana na amin'ny fahitalavitra tahaka an'izao a de ery lehibe ho anao zany ahafahanao tena hoe mahomby a ho tonga soa any amin'ny tanjona tianao sy ny eritreretinao ahatongavana izany ato amin'ny bokyny Matthieu ary no jerentsika Matthieu toko fafito efa fantatrao ny tenin'Andriamanitra fa anio ny tompo de manana zavatra ambara aminao indray amin'ny alalan'izany teny izany Matthieu toko fafito andiny faefatra amby roapolo a ka hatramin'ny fafito amby roapolo no hojerentsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo koa amin'izany nazovo no mandre izany teniko izany ka mankato azy de hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny vato lampy ary latsaka ny ranorona ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorona teo ambonin'ny vato lampy fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy de hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny fasika ary latsaka ny ranorona ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ka loza ny fianjerany izay no tenin'Andriamanitra ifampairezantsika amin'ity androany ity ny zavatra mahafinaritra amin'ny hoe miaraka amin'Andriamanitra na mandeha miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra re olona de tsy mitovy amin'ny olona tsotra fotsiny ianao ary izay no iavahan'ny zanak'Andriamanitra izay no iavahan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny gentlisy ny avahantsika amin'izao tontolo izao de ianao mandeha eny an-dalana eny miatrika ny fiainanao andavanandro a tsy mandeha irery ianao fa misy tenin'Andriamanitra eo mampahery anao misy tenin'Andriamanitra eo manoro lalana anao misy tenin'Andriamanitra eo mampitraka anao raha sanatria misy zavatra mampitanondrika anao eto amin'ity zao tontolo zao ity misy tenin'Andriamanitra eo izay mampianatra anao ihany koa satria izany tenin'Andriamanitra zany de misy fotoana manitsy atsika misy zavatra tsy fantaritsika ny indraindray eto amin'ity zao tontolo zao ity misy zavatra tsy mety ho takatra tsy hoe voatery ho takatra sainao daholo ny zavatra mety ho atrehanao eto amin'ity zao tontolo zao ity fa izay no mahafa ny zanak'Andriamanitra manana ny tenin'Andriamanitra tsy mitsoraparapa foana any amin'ny lalana tsy tokony alehan'izany izy tsy miandry lavo zany izy vao miarina possible hoe misy zanak'Andriamanitra manana tenin'Andriamanitra tafajoro foana marina fa miteny ny baiboly manao hoe lavo impito no marina kanefa tafarina ihany fa possible tsy ho lavo ianao fa noho izay tenin'Andriamanitra zay de hery lehibe ao anatinao zany ahatonga anao matanjaka araka izao fandarantsika zao ahatonga anao matanjaka manana hery afaka manohatra ireo zavatra maro samihafa izay mety mifamaofao midona eo amin'ny fiainanao eto amin'ity zao tontolo zao ity izany no tombony vehivavy anankiray na lehilahy anankiray manana tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany hoy ny voalazan'ny baiboly teo manao hoe ny lehilahy manan-tsaina tadio tsara fa itsika de hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe manana ny sain'i Kristy izahay izany olona manana ny sain'i Kristy izahay de le toe-tsaina avy ao amin'Andriamanitra mihitsy no mifindra ao anatinao le toe-tsain'Andriamanitra mihitsy no hita ao anatinao eny amin'ny fiainanao andavanandro eny tarafin'ny olona zany mety misy fotoana ne ianao mandeha tsotra fotsiny ny fiainanao fa rehefa misy fotoana misy olona mihitsy ny mahatsapa aminao hoe tena hafa mihitsy ranga rehefa iny olona manolo-tsaina hafa mihitsy ranga rehefa izy no miteny satria nahoana misy tolo-tsaina hafa mihitsy ao anatinao tsy mitovy amin'ny olona endry be eto amin'ity zao tontolo zao ity na olona hoe manam-pahalalana be eto amin'ity zao tontolo zao ity zany kory tsy midika hoe tsy ilaina ny fahalalana zany kory tsy midika hoe tsy ilaina ny fahendrena fa ilaina ny fahendrena possible ny zanak'Andriamanitra sady manam-pahalalana no manana fahendrena kanefa manana toe-tsaina avy any an-danitra de le toe-tsain'i Kristy ihany koa inona le toe-tsain'Andriamanitra moa le toe-tsain'Andriamanitra de izao ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy ny androany ihany izy tsy maimaika ny androany ihany izay no mahatonga azy ny teny ao anatin'ny baiboly manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no hoantany ho izay no mahatonga azy ny laza ao anatin'ny baiboly manao hoe mba hanananareo fanantenana ny any amin'ny farany izany hoe tsy taitaitra fotsiny amin'ny zavatra mety iseho na hitranga androany Andriamanitra fa ny tanjon'Andriamanitra rehefa anao zavatra anankiray eo amin'ny fiainana zanak'Andriamanitra anankiray de tsy ny androany ihany fa itoy izany fomba fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany zay no mahatonga ny baiboly fa izay tahinao Jehova de voata mandrakizay ny tian'Andriamanitra de mitahanao izy androany de mitahanao izy rapiso de mitahanao izy amin'ny ray volana mitahanao izy janvier de mitahanao izy février de mitahanao izy mars hatrany amin'ny décembre ny sitrapon'Andriamanitra de inao voata mandritra ny andro-piainanao rehetra ety ambonin'ny tany ary ao anaty programan'Andriamanitra zany
izany no mahatonga anay tsy misalasala amin'ny teny anao ataovy zay atonga an'andriamanitra ho resy lahatra hitanao indray mandeha fa izay tahin'andriamanitra rehefa décide andriamanitra tapa-kevitra andriamanitra hitany zany any anankiray dia tsy ataon'andriamanitra indray mandeha tsy miverina iny fa tia no tahiny ianao androany dia tia no tahiny ianao rapitso ny hoavinao ray manontolo dia tia no raisinao adidy tia no raisinao andraikitra tian'andriamanitra hipetraka eo ampelantanany izay no andriamanitra hivavahantsika hoy ny baiboly manao hoe ny lehilahy manatsaina lehilahy manatsaina dia manorina ny tranony eo ambony vato lampy manorina ny tranony eo ambony vato lampy tsy mora no manatanteraka an'izany sarotra ny miady fototra eo ambony vato lampy zany manahirana ny miady fototra eo ambony vato lampy zany tsy vetivety ny miady fototra eo ambony vato lampy zany ka mpiakatra an'iny eo ambony vato lampy fa inona ny mahafinaritra mety aty amin'ny voalohany taona aty mahatsapa ve ianao fa ohatra hoe be da be mantsy ny olona rehefa manomboka ny volana janoary tahaka an'izao indrindraindrindra moa hoe aviavy ny orana misy erikerika kely dia be da be ny olona miteny manao hoe tena ity ny tena volana sarotra indrindra mandritry ny taona izao ny tena hoe période de soudure ho ny filazan'ny sasany azy ny volana janvier sy ny février dia efa misy olona tsy mana tena hoe ho tahin'andriamanitra rantsony misy olona dia tena manankina an'izany mihitsy ary isaky ny teny ianao na mba sendra tafaresaka aminy manontany azy dia ozy manao hoe izao tena tsena afapety tena sahirakirana izany no filazan'ny olona rehefa manomboka tahaka an'izao ny taona indrindrindra misy orakorana tahaka an'izao za te hampahery anao amin'ity androany ity andriamanitra manana hevitra hiverina anao dia hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza amin'ny voalohany taona tahaka an'izao mety mahatsapa ianao misy zavatra sarotsarotra atrehanao ve za te hampahery anao aza vela-piena ny fitiavanao an'andriamanitra aza vela-ampiena ny hafanamponao amin'ny fanompona an'andriamanitra ao anatin'io zavatra sarotra io mihitsy dia ataovy mihamafana koa ny fitiavanao an'andriamanitra ataovy mihamafana ny fonao eo amin'ny fanompona an'andriamanitra fa ao anatin'izany hafanamponao zany andriamanitra mihetsika eo amin'ny seza fiandrianany maneho ny voninahiny maneho ny fahalebiazany maneho ny fahatsarany ho ny voalazan'ny tenin'andriamanitra novakitsika teo manao hoe ny lehilahy endry ny lehilahy manatsaina dia manorina ny trano eo ambony no vato lampy zany hoe aty amin'ny fiandohany zao taona izao ataovy mafototra tsara ao amin'i jesosy ny fiainanao andraisan'andriamanitra ny tanana azy zato isan-jato ka tonga anao tsy ady rery amin'ity taona vaovao 24 ity aoka ho tsapanao fa eo ny tompo manampy anao raha misy taona reradreraka ianao na kivikivy mampitraka anao andriamanitra raha misy taona mafimafy ny adinao sarotsarotra avelan'andriamanitra ianao hoe manginy ianao amin'ity ady indray mandeha ty fa aleo zany liady ny adinao zany ny tombontsoin'ny olona mahalala ny tenin'andriamanitra manana ny tenin'andriamanitra no ny fiainana hoy ny baiboly manao hoe ny olona pakatony tenin'andriamanitra no lazaina fa vehivavy manatsaina na lehilahy manatsaina vehivavy endry na lehilahy endry ny olona mahay mankatony tenin'andriamanitra ny mankatony tenin'andriamanitra dia tsy inona akory tsy ny mandika an'io na mametraka an'io anatin'ny agendanao isaky ny mentory teny fa ny miaina an'izany isan'andro isan'andro ny mino an'izany isan'andro isan'andro ny matoky ny zavatra ambaran'andriamanitra sy ampanantenain'andriamanitra anao isan'andro isan'andro zany hoe ny tenin'andriamanitra tsy miova na mety miovaova ny zavatra hitany masonao na zavatra iainanao androany tsy mampiova ny zavatra ambaran'andriamanitra akory zany raha ozy ianao miteny manao hoe andriamanitra nampanaterana fiainana be da be andriamanitra nampanatenana hoe ho tahina nefa ny mifanohatra amin'izany mihitsy ny ainako androany ny fiainanao androany mety mifanohatra amin'ny zavatra nambaran'andriamanitra fa tsy miova tsy mampiova ny teny ambaran'andriamanitra akory zany marina amin'ny teniny andriamanitra ary miazona ny teniny hatramin'ny farany mandra-patateraka zany eo amin'ny fiainanao boky ny Isaia dia milaza mazava tsara fa ny tenin'andriamanitra ozy izy dia tahaka ny ranorana latsaka avy any an-danitra mamonto ny tany tsy miverina foana any amin'andriamanitra raha tsy efa ambinina any amin'izay nampandehanany azy tsy miverina foana any amin'andriamanitra raha tsy efa nampavokatra ny tany tsy miverina foana any amin'andriamanitra raha tsy efa nanome vo ho an'ny mpihinana na nanome vo afafy ho an'ny mpamafy hanina ho an'ny mpihinana tsy miverina foana any amin'andriamanitra sarobidy ny fotoana andrenesantsika mpanompon'andriamanitra ny feon'andriamanitra ny tenin'andriamanitra ary ao anatin'izany fahalalantsika sy fiainontsika ny tenin'andriamanitra zany dia misy tsilotsaina omen'andriamanitra misy tolotsaina omen'andriamanitra mahatonga anao tsy manao taotao foana amin'ny fiainana izany mahatonga anao tsy manao zavatra tandrametaka na kitoto zany eo amin'ny fiainanao mahatonga anao mahay mitsinjo ny hoavinao fa tsy ny androany ihany izany no tolotsaina omeny ny tenin'andriamanitra manome sainantsika isan'andro isan'andro andriamanitra manome sainantsika isan'andro isan'andro andriamanitra raha ohatra tsika ka manana fatokinan'andriamanitra ao anatsika
enao lasa tsy misy zavatra inao be da be eto am'ty zao tontolo zao ty, lasa tsy misy zavatra atahoranao be da be eto am'ty zao tontolo zao ty, lasa manana fiadanam-po ao anatinao zany ianao rehefa zanak'Andriamanitra anankiray matokony zavatra ambarin'Andriamanitra aminy ary miaina am'izany, tsy misy zavatra atahorany, tsy mitovy amin'ny olona eto am'ty zao tontolo zao ty enao na de samy manana problème eo amin'ny fiainany avy aza ny olona rehetrarehetra. Ny olona mivavaka tompoko de olona manana assurance ny amin'ny fiainany, mahatsapa tena, manana fahatokitena hoe tsy maintsy tonga any amin'ny tanjona zay nieritreretiko ahatongavana, satria tsy herinao rerana iny manao an'io fa zay enao manana an'Andriamanitra, enao fa tsy mitovy amin'izao tontolo zao tontolo zao mety manana tanjona amin'ity taona ity de ozy ezaka mafy be mihitsy ampiasaiko ny ati-dohako tena ifomaraina be mihitsy alina be avao atory, tsy maintsy vitako ty, tsy maintsy tratrako ty, tsy maintsy ataoko zao, tsy maintsy vitako zao, ary misy taona de mirotoroto am'ty zao tontolo zao ty ary zany mareraka azy satria nahoana herin'ny vatany, ny herin'ny sainy, ny herin'ny voly eo am-pelantanany zay ihany no ampiasainy, fa ny zanak'Andriamanitra endry anankiray manana ny tenin'Andriamanitra de hoy Andriamanitra manao hoe na de misy zavatra mafimafy atrehany, na de misy zavatra sarotsarotra eo anoloany azy de mbola mahatoky an'Andriamanitra ihany izy, mbola manana antoka izy manao hoe ny fiainako de tsy mandeha amin'ny vola, tsy miorina amin'ny vola, ny fiainako de tsy miorina amin'ny olona, ny fiainako de tsy miankina amin'itsy na miankina amin'itsy, eo am-pelantanan'Andriamanitra. Izay le hoe manorina ny tranony eo ambonin'ny vato lampy ary teny vao manomboka zao ny taona amboary tsara ny fototra ara-panahinao, mety mafimafy aminao ve ny manatanteraka an'izany hoe amin'ity voalohany taona ity ny fiainana sarotra, ny vola tsy misy, ny zavatra hitany maso rehetra ohatra ny mampiraviravy tanana daholo, fa zany teny aminao manao hoe mbola ataovy matanjaka, mafana ihany ny ara-panahinao ao anatin'ireo ady rehetra zay atrehanao reo, oka ho hitan'Andriamanitra mbola miredareda amin'ny fitiavana azy ianao, zany mahatonga anay tsy misalasala. Mandritra n'ity volana janoary iray manontolo ty de efa nentina tamintsika tany am-piandohan'ny taona fa hivavaka tsika anamafy tsara ny fototry ny ara-panahintsika, anamafy tsara ny fototry ny fiainantsika ho tena zato isan-jato eo am-pelantanan'Andriamanitra. Izany natonga ray nampanatenanao fa amboary tsara ny fiainam-panahinao, amboary tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de ny vao manomboka ny taona raha tianao no tonga any amin'ny tanjona tiana hitodiana. Izany natonga anay tsy mitsahatra manasanao anatin'ireny fotoana reny satria fantatray tsara fa ao anatin'ireny zay any mbedabe ny malahelo hoe misy taona ao anatin'ny fona ao mahita olona izahay tonga manantona mitaraina vehivavy tsy mba niandry tolotsaina avy amin'Andriamanitra ohatra, tafanaonao foana teo amin'ny fiainany, nanapa-kevitra samy rery, nandeha tamin'ny fahalalana sy ny fihetsehampony fotsiny. Ny baiboly de milaza fa ny fo de mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, mamitaka be da be noho ny fitahany ny fihetsehampony, be da be noho ny fitahany sentiment, be da be noho ny fitahany zay hoe zavatra tao anatin'ny foko velambelany fotsiny zay, ary mitomany tena ankehitriny, mitototodo, mitomany, mangataka vavaka, mijaly ao anatin'ny tokantrano, tsy mba mahita fiadarana, tsy mba manana fitiavana satria nahoana ny fony fotsiny no nitondra azy, mikondohany fotsiny no nitondra azy, tsy mba nanontany tamin'Andriamanitra, tsy mba nakany hevitr'Andriamanitra, tsy mba nahalala ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izay tokony hitondrana ny fiainany. Anka nisy fotoana rehefa tafaroboka aty aoriana vao manenina, aty aoriana vao nitomany de hoy ny filazan'ny malagasy manao hoe nenina tsy ao alohan'anatra fa ao aoriana andatsy, ary misy fotoana misy nenina tsy hitanao intsony hoe ahoana ny anarenana azy, fa za androany mampahery anao ninona zavatra mety hoe efa nampitanondrika anao teto amin'ity zao tontolo zao ty, Andriamanitra mbola voninampitraka anao. Ninona zavatra mety nandisy fanaterananao be da be teto amin'ity zao tontolo zao ty, nizaniza mety namitaka anao teto amin'ity zao tontolo zao ty, Andriamanitra mbola manana ny hevitra heverana anao, de hevitra tonga fiadanana ary tsy kisendrasendra ny nandrenesanao nahitanao zao fandaratsika zao, fa efa programan'Andriamanitra te hiditra tseritra eo amin'ny fiainanao, programan'Andriamanitra te hanao zavatra eo amin'ny fiainanao. Za te hampahery anao amin'ity androany ty, andao mitodia amin'Andriamanitra indray. Raha efa nampiasa ny tanjakao ianao hatramin'izay, nampiasa ny fahaizanao, nampiasa ny fahalalanao hatramin'izay mitodia indray amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manosy-boatanana anao. Hoy voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny lehilahy manan-tsaina na ny vehivavy manan-tsaina ihany koa de tsy mandeha rery zany. Marina fa mety misy zavatra trehany somary mafimafy, fa ny toe-tsainy zanak'Andriamanitra anankiray
manana ny sainy Kristy, manana ny sain'Andriamanitra dia tsy ny androany ihany fa mitsinjo ny hoaviny. Ka na dia misy zavatra mafimafy hatrehany azy ny androany dia aretany ny miatrika an'izany mba hahatonga ny hoaviny hamirapiratra ao aoriana kely ao, mba hahatonga ny hoaviny ho azo antoka ao aoriana kely ao, mba hahatonga azy ahita mandrakariva ny voninahitr'Andriamanitra ao aoriana kely ao. Androany mampahery anao fa misy fotoana ny zanak'Andriamanitra ozany Baiboly manao hoe fa ny olona tsy mba mahay mankatohany zany teny rehetra izay rehetra mandreny teniko izy izy 2:20 nefa tsy mba mankatoha dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorona ny tranony teo amboniny fasika. Ny olona anankiray izay miaino ny feon'Andriamanitra ihany tsy mba mahay mankatoha ny zavatra nambarin'Andriamanitra, tsy mba mino ny zavatra ambarin'Andriamanitra, tsy mba mahay miaina ao anatin'ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia hoy ny Baiboly manao hoe hoarina amin'ny lehilahy adala, lehilahy adala manorona ny tranony eo ambonin'ny fasika. Zatra zavatra tandrametaka ny dikan'izany, zatra zavatra kimaimaika ny dikan'izany, zavatra tsy te hisahirana ny dikan'izany satria samihafa mihitsy ny olona norona trano eo ambony vato lamo sy ny olona norona trano eo ambony torapasika. Samihafa ny fotoana lany, samihafa ny energia mivoaka eo, samihafa ny zavatra atao ao anatin'izany. Eo ambony vato lamo sarotsarotra mafimafy kanefa azo antoka ny hoaviny rehetrarehetra. Fa ny olona anankiray zatra zavatra maimaika, taitaitra amin'ny zavatra kivelambelany, mora tratra ny ny mena amin'ny raviravy, mora sodoka ny mena amin'ny raviravy, mora rebirebena, tsy mba mahalala tsara akory ny zavatra ambarin'Andriamanitra mahakasika ny zavatra ndraisan'ny fanapahan-kevitra. Dia hoy ny Baiboly manao hoe lehilahy adala, vehivavy adala manorona ny trano amboniny fasika, ny rika tsy maintsy ho avy. Impirimpiry moa tsika raha tsy resaka fotsiny ohatry ny eto Antananarivo eto mahita karazana hoe nisy tamboho menjera hony, nisy vato ny enjera ndray hony, nisy bambo ny enjera ndray hony tetsteroa hoe misy an'izany. Tsy resaka zany resaka éboulement amin'iny RN2 RN7 misy karazana tany miotsaka be da be, misy fotoana tapaka mihitsy ny lalana satria nahoana ny orana tsy maintsy ho avy, ny tafiditra tsy maintsy ho avy, ny ainandro tsy maintsy ho avy, amely an'io toerana io daholy, amely an'io trano io daholy. Ary eo no ahafantaranao azy hoe ohatrakohatry ny ahoana ny fototra ny jorony ity trano ity. Natao fototra kimaimaika ve ka maika iseho amin'ny endrika ivelambelany fotsiny ho tarafin'ny olona hoe zay ny tena dadana, zay ny tena zao. Misy olona mantsy dia zany mihitsy mitady ny fomba rehetra mihitsy izany ndray tsy maintsy mamirapiratra. Misy fotoana aza moa ny olona tena manao ny tsy fanao anindrina hafa fotsiny mialatsiny ny fomba fitenenana hoe indray tsy maintsy voatrindroko iny dia manao zavatra kivelambelany, manao mavita mitrosa mihitsy mba hitovitoviana amin'ny olona hafa, mavita manao karazana fihetsiketsehana maro, manao ny tsy fanao azy satria maninona amin'ny zavatra tsy te manao anakory eto amin'ity zao tontolo zao ity. Za androany mampahery anao hoy voalazan'ny Baiboly manao hoe ao aoriana kely ao ifamaofao ny tafio-drivotra, ifamaofao ny rika be, ifamaofao ny ainandro, ifamaofao reo karazana zavatra be da be reo ary no asiny zany rehetrarehetra zany dia tsy ina fa io trano anankiray izay miorona io. Ny fiainam-panahinao, ny fiainam-panahinao aoreny tsara ao amin'i Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy zany vato lampiresantsika eto zany. Jesosy Kristy sy ny teniny zany vato lampiresantsika eto zany. Rehefa miorona tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, miorona tsara ao amin'ny Jesosy ny fiainanao, ny hoavinao iray manontolo ilamina ny zavatra rehetra anafihery anao Andriamanitra, izany tanjaka omen'Andriamanitra anao zany dia ahatonga anao tsy angozoozo mandrakizay. Izany mihitsy no mitanjany ity fandaharantsika hoe manangana kristianina matanjaka ity, mba ahatonga anao tsy angozoozo mandrakizay. Aleo hitranga zay zavatra mety hitranga, fa io tsy maintsy midona foana io na amin'ny jentilisa na amin'ny kristianina pindro, tsy maintsy misy foana io fa ny zavatra mahafinaritra fotsiny. Afo zany zanak'Andriamanitra manana ny tenin'Andriamanitra, afo zany zanak'Andriamanitra manana ny Jesosy eo amin'ny fiainany zany, afo zany zanak'Andriamanitra feno ny herin'Andriamanitra, tsara fiarovana, tsara fototra ao amin'Andriamanitra. Amin'izao fiandohan'ny taona zao vao manomboka ity ny volana ao anatin'ity taona 2024 ity dia tsy misalasala izay manasa anao ao anatin'ny tony fotoam-bavaka lehibe izay arahantsika manangana kristianina matanjaka isaky ny alarobia tony moa
de vavaka ombana fifadikanina araka nefa nambarako teny am-piandohana no tanterahantsika ao a ianao indrindrindrindra marina nefa mety misy fotoana hoe problème foana matetika ny atongavan'ny olona hoe manana problème be de mila mifadianina mihitsy ivahan'ity problème ko ty tsy ratsy akory zany ozy ianao manao hoe za marary be mihitsy ka mba hatonga nyty aretiko ty ho sitrana de andeha ifadianina tsy disiko akory ianao mety misy fotoana ozy ianao manao hoe za tena ty ho tahin'Andriamanitra be fa misy zavatra ndrasako mihitsy de zao andeha ivavaka sy ifadianina tsy mbola diso ihany ianao fa ataovy fa za kosa te hitodika aminao ozy ianao manao hoe za milamina tsara ny fiaina tokantranoko milamina koa fidiram-bolako zay menaka salama tsara milalina mansosa milamina daholo zavatra rehetra de mbola miteny aminao ihany ilainao raha tianao tsy angozozo ka mbetika miakamidina ny fiainana satria be da be ny olona zany mihitsy ny fiainany motry ny betika hitanao izy androany miakatra be ny fiainany tampotampoka eo mitsororoka ary ambany ary eo ndray de misy ezaka kely atao reraka indraindray sasatry ny miarina indraindray fa raha tianao no mafiorina ho stable tsara miaraka am' Jesosy na de tsy misy problème azy ianao androany na de ozy ary ianao efa milamina efa tsy misy zavatra de tena ahina tsony fa efa milamina daholo zavatra rehetra de manasa anao ihany satria zavatra lehibe sy goavana ny hanovozanao herim-panahy anamboaranao ny fototra anao fototra tsara eo am' Jesosy Kristy tompo ary raha tianao mbola hitoy zany fahasoavan'Andriamanitra efa natompany eo amin'ny fiainanao zany tianao hitoy izay voninahitr'Andriamanitra efa miposaka eo amin'ny fiainanao zay de andao ivavaka ifadianitsika no voery ny hery ara-panahy indrindrindrindra zay ilaitsika zanak'Andriamanitra am'izao andro farany zao be da be ny zanak'Andriamanitra satria baiboly mihitsy no milaza hoe any aparany any de emotra amin'ny finoana ny sasany be da be ny zanak'Andriamanitra na de efa mpanompon'Andriamanitra nanompon'Andriamanitra firy taona azy malala tsara ny sitrapon'Andriamanitra zao firy am'regny mo no niemotra ka niala tam'izany fahasoavan'Andriamanitra zany nitady lalakafa nitady fiainana hafa fa raha tianao zany zanak'Andriamanitra zany possible hoe sady tahin'Andriamanitra ianao ambinin'Andriamanitra ianao no mafana fo ihany keo amin'ny fitiavan'Andriamanitra manasa anao zay eo anatin'ity fotoana lehibe ho tanterahantsika ity etsy amin'ny grande salle les trois frères ndrefa nambojanahary moa no tanterahantsika azy manomboka amin'ny 7 ora sasany tsy diso de manomboka izay fotoana zay manasa na rem-pianakaviana ianao na ray-pianakaviana na mbola tanora ihany kio na nizaniza mangetaheta hoe te mba hatsapan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany zany ka tsy anderery eo amin'ny fiainany zany de manasa anao izay vavaka ombana fifadikanana no totosaitsika de na tsy mahavita an'izay ihany keo ary ianao nefa te hanatrika an'io fotoana io de asainay ianao ho tonga ao anatin'izany fotoana lehibe mahafinaritra izany fa ho tafian'Andriamanitra hery manokana ianao ka ninina zavatra mety mbola iseho any aoriana any ninina mety anton-javatra mety mampiemotra ny olona rehetra de mbola ho tafajoro ihany ianao mbola ho hita ihany zany hoe olona nandray ny tenin'Andriamanitra mafy orina tao am' Jesosy tsy angozogozo mandrakizay zany ivavaka ao anao mba hitahin'Andriamanitra anao ianao anatin'ny ady voarayanay daholo regny karazana SMS alefanareo reny na resadresaka ifanaovantsika anatin'ny réseaux sociaux maro samihafa ireny makasika ny problème anao makasika ny zavatra sarotra zay mety atrehanao makasika ny olana mianjady eo amin'ny fiainanao io na izany naty zany nefa tsy voatery olana daholo kokory no alefanareo fa betsaka ny mijoro vavolombelona ary betsaka ihany keo no mankasitraka zany amin'ny hoe vavaka zay ifanaovantsika ao anatin'ity fandarana ity de androany mbola ivavaka ao anao ihany ianao mbola ao anatin'ny ady ianao mbola ao anatin'ny hoe tena eninao misafotofoto mihitsy ny zava-misy androany hita manokana anao any Andriamanitra ary izany fiorenanao am' Jesosy zany tonga ny fiainanao iray manontolo ho stable tsara eo anatrehan'Andriamanitra na milafiny ara-nofo na milafiny ara-panahy de mba ho tahin'Andriamanitra manokana any ianao nanaraka ity fandarana ity ivavaka tsika tompoko misaotra betsaka Andriamanitra raiko tsara indrindra zay any an-danitra de amin'ny famondramponao sy ny fitiavanao anay ka raha nomezanao anay tombontona afahana nandre ny feonao na lala ny sitraponao fantatra hoe tompo malala fa fitiavanao zany famondramponao aminay zany satria maro ny olona tsy afaka miaino intsony maro ny olona Andriamanitra raiko tsy afaka mandre intsony mitena fahamarinanao androany Jesosy malala de mivavaka ho an'izy ireo nizaniza ao anatin'ny ady nizaniza ao anatin'ny olona na ara-tokantrano indrindrindrindra be da be ny vehivavy Andriamanitra raiko zay anjadiny zany karazana problème tsy hita mitsondro zay amahana azy very hevitra Andriamanitra raiko manoloana ny ady zay atrehany amindra fo amin'ny anenao
raha nisy fanapa-kevitra tamin'ny tsy fahalalananao tany aloha tany izay noraisiny dia izy famindram-po lehibe tsy takatry ny sainany ataonao ary atonga anao andamy makandray an-tanana ny zavatra misafotifoty sy misavorivory eo amin'ny fiainany jesosy io so vavaka ataoko zao dia atonga izany teny izany tsy andalo fotsiny eo amin'ny sofiny izy ireo fa iraikitra ao anatin'ny fony alalany fa ny olona izay manankina ny fiainany aminao ane dia tsy ho very mandeha mandrakizay zany ta io zany teny izany jesosy eo mba hitondra hery ho antsiraray avy izay nandre azy ho voninahitry ny anaranao amin'ny anarany jesosy tompo amen eny ary tompoko izay ny fotoanany rahantsika teto averiko indray mandeha ny fotoanatsika mivantana dia etsy amin'ny grande salle an'ilay trois frères andrefana ambojanahary amin'ny 7 ora sasany maraina tsy diso dia manomboka izay fotoana izay rehefa amin'ny atoandro amin'ny 12 dia miditsika ao anatin'ilay sekolony fitahina tsy parivo ny andro akory fa manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatrany amin'ny 2 ora anoany izay fotoana iarahantsika izay anovozantsika hery dia inoko zato isanjato manao hoe atanjaka ianao ahery ianao ivoaka ao anatin'izany fotoana mahafinaritra eonatsika amin'Andriamanitra izany madame Larissa Lidy Randria ary malala no teto amin'ny fanolorana mankasirika namana teknisiana rehetra mampita ny sary sy ny feo tany anatin'ny tokantranontsika tany tahiny tompotompoko manangana kristianina matanjaka fandaharana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mba mpampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandraisen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidy Randria ary malala manangana kristianina matanjaka